Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara avy amin'ny azana-bolana avy hatrany mivoatra miandalana hatrany ilay atangorondraona ato amin'ny ranomasimbe indiana ka perturbation tropicale aloha zany ny tanjaka ny tamin'ity an'ity tany amin'ny 570 kilometatra avaratra atsinanany Antala no misy ny foibe ny lalany dia manambana hatrany ny Nosy Ravavy La Réunion sy Maurice izy zany hoe tsisy ahina ny mety ho fandalovany eto Madagasikara fanazana zany dia mety azo vahana kokoa ny tsiokany mousson na ny talio any amin'ny tapany avaratry ny Nosy ary tombanana hitondra rotsakorana betsaka amin'ny tapany avaratry iny zay na distrika sasasasany manomboka ny alatsinainy any hoany ka manoloan'izay dia misy ny fampitandremana noho ny abesahan'ny rotsakorana ho an'ny faritry Diana ny distrikany Antsohi Analalava sy ny any Belalana ary ny ambiny kosa indray dia saika oram-baratra aloha zany no batoerana indrindra ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara fa ny avoatany kosa dia maina ny andro sy ny any amin'ny morotsiraka atsinanana rehefa avy eo moa ny tena hitantsika ny mahakasikasika an'izay fa manoloan'izay fampitandreman'izay dia mila miaino vaovao tsy tapaka hatrany ny amin'ireo ponina voakasika an'ity fampitandremana noho ny abesahan'ny rotsakorana ity ny toetry ny androsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia isy ny oram-baratra any amin'ny faritry Diana Sava sy ny faritry Sofia mety isy tandrivindraona ihany koa ny morotsiraky ny faritry Melaky ny ambiny dia maina ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany zay oran'izay ho an'ny faritry Sava sy ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana mety ahitana tandrivindraona mitsitokotoko ihany koa ny atan'ny faritry Melaky ny faritra Atsimo Andrefana Menabe ary ny faritry Bongolava mety mahazo zay ihany koa ny atan'ny faritry Boeny sy ny any amin'ny ilany andrefan'ny faritry Betsiboka fa ny ambiny kosa indray indrindra ho an'ny avoatany dia maina tanteraka ny andro amin'ny alina mety isy ny tandrivindraona na mety tsitokotoko zay na amin'ny ankapobeny zany ho an'ny faritra Analanjofo sy ny any amin'ny faritra Atsinanana ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny avoatany ny morotsiraka kosa 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny any amin'ny ilany Atsinanana miakatra ny maripana ny amin'ny faritra afovoany andrefan'ny Madagasikara iny mety tonga hatrany amin'ny 13 degré Celsius zay any amin'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritra Betsiboka mety any amin'ny 13 degré Celsius ny maripana amin'izay ho an'ny andro ny alahady mitohy hatrany ny orana any amin'ny tapany avaratry Madagasikara faritry Sofia Diana Sava mety ahitana tandrivindraona ray kotroka ihany koa ny tapakandro ariva amin'ny alahady zay ho an'ny tany Melaky Menabe sy Atsimo Andrefana ny ambiny dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana tombanana na voavinavina amin'izay andro ny alahady zay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ho an'ny avoatany misy fiakarana zay torak'izay koa ny any amin'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara iny ary banana hatrany amin'ny 7 degré Celsius hatrany ho an'ny faritry Betsiboka sy ny any amin'ny faritry Melaky misy fiakarana ihany koa mazava ho azy ho an'ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara raha amin'izay andro ny alahady izay ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy mitohy hatrany zay oran'izay any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara faritry Sava Sofia sy ny any amin'ny faritry Diana mety mitohy ihany koa ny tandrivindraona ray kotroka ho an'ny faritry Melaky ny any amin'ny faritry Menabe sy ny atan'ny faritra Atsimo Andrefana ary mitatra ho any amin'ny faritry Boeny zay ny alin'ny andro ny alatsinainy zay kosa tombanana mandraondraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany mety misy ny tandrivindraona mandalo indraindray ho an'ny faritra sasany na distrika sasany ho an'ny avoatany sy ilany atsinanany Nosy izay ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay misy fidinana aloha ho an'ny avoatany 17 degré Celsius fa tsy zay misy fihetsehana goavana loatra ny maripana ho an'ny ilany atsinanany Nosy iny raha ny any amin'ny tapany andrefana na ny avaratra andrefana kosa indray dia midiny zay maripana zay ary mety tafidina hatrany amin'ny 13 degré Celsius ho an'ny faritry Melaky ary 13 degré Celsius ho an'ny faritry Betsiboka ny amaranantsika ny fandaharana amin'ity an'ity ny tany fahatondrivotra ny janona tonony amin'ny ankapobeny zay tany fahatondrivotra zay teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity ambanina manodidina ny fetrany mesa avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerentsika dia vinavinaina hijanona tonony izay tany fahatondrivotra zay ho Antananarivo renivohitra zay météo tamin'ity an'ity ary ara-pizinay fotoana manaraka veloma to